Angie Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Rejoignez les universités membres de Get Compagnie Internationale, spécialisées en haute technologie et entrepreneuriat. Université Immédiat, USTIO et Aelina Nissan vous présentent. Ulasan'ny sonosy ny arabo ambongady Madagasikara raha mitony fikatsahana tombontsoa manokana ataon'ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao. Sahirana amin'ny fandresendahatra ireo mpamatsy vola avy any ivelan'ny fitondrana rajoelina, vokatry ny goragora ra-pitantanana ho ireo mpamakafaka ra-toekarina. Kivy amin'ny mpitondra ny mpisehatra amin'ny lavanilina ny amin'ny tsombolana hitam-baolana mikasika ny seha-piariana efa ho 5 taona mahery izao. Tsy ny tena marary ny sehatra ny mamaika amin'ny mpitondra fa ny fisehoana ivelany fotsiny hatrany. Tandindomdoza ny fiainan'ireo olona manana toetena varira raisana tanana ao amina ivon-toerana voatokana any farafangana amin'izao fotoana izao. Tapitra ny fanohana n'ireo mpiara-miombonantoka ka ireo tsara sitrapo hatreto ny nanampy indrindra eo amin'ny lafiny ara-tsakafo sy ny fiarovana. Anvelany ny hena iray ampahefany amin'izao fotoana ny isan'ireo mponina ao Ukraine raha ny tatitra nataony ny firenena mikambana ny antsipirian'izay. Migadona any amin'ny valora alina fotoana ny fampalalam-baovao eto amin'ny fitalavitra kolo atena ny araba atombo kilasy sy atombo vavy manasanao ihany koa anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Matoa an-datsoratra avy hatrany no ndeha nokafatsika ny fiarahana amin'ity alina ity ho lasan'ny sonosy ny arabo amboangady Madagasikara raha mitony fikatsahana tombontsoa manokana ataon'ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao manoloana ny fiarah-miasa ataon'ny firenena amin'izy ireo. Mpitondra izay niazakazaka tamin'ireo firenen'ireo no ny tsy fahavitana antsakany sy andavan'ireo fepetra napetraka ny mpamatsy vola goavana sy mahazatra adray. Ka eton Andriatsilavy no mitatitra ny antsipirian'izay. Efa ely Madagasikara no naniry iroso amin'ny fanatsarana ny faripainan'ny mponina. Ny fanatsarana ireo fotodrafitrasa toy ny sekoly, tsena, lalana, hôpitaly, kianja sy ny sisa ahafahana makany amin'ny fampandrosoana. Nataon'ny firesahana tamin'ireo mpiara-miombonantoka sy mpamatsy vola nahazatra hatrizay ka tsy nisy izay mpitondra tsy nisitraka famatsim-bola ahafahana miroso amin'izany. Isan'ny mpitondra ny sitraka sy nahazo famatsim-bola ihany koa ny mpitondra ankehitriny. Saingy ny zava-misy tsy mandroso fa vao maika mihemotra ny firenena. Mihemotra amin'ny lafiny rehetra i Madagasikara na dia napetraka azy ilay filamatra jado na manao hoe i Madagasikara tsy maintsy mandroso. Hita taratra izany amin'ny fiakaran'ny vidim-piainana, ny fitombon'ireo tsy anasa, ireo tsy manan-kelofana, ireo mpivarotra amoron-dalana sy ny sisa. Mihena ny fahafa-mamokatry ny mponina, mihena ny vola miditra, mihena ny fisitrahana jiro sy rano, mitombo ny tsy fandriam-pahalemana, ny tahan'ny fanolanana, ny tahan'ny hanoanana, ny tsy fanjari-tsakafo sy ny sisa. Potika ny akamaroan'ny lalana, potika ny asa fiariana, ary indrisy fa miapotika manaraka izany ihany koa ny toe-tsain'ny malagasy. Na dia nirehare aza ny mpitondra ankehitriny fa mahavita samirery, tsy ankin-doha amin'ny mpamatsy vola mahazatra ary mitoy izany no nampidingin-drambo ka nilazana fa ny fanjakana malagasy no iantoka ny fanamboarana ilay autoroute. Dia ny mifanohitra amin'izay no zava-misy satria tapidalakale sarotra ny alana amin'ny fahantrana lalina mahazo ny vahoaka iray manontolo. Tsy ahivana hatrany fa raha vao nandray fitondrana i Andry Rajoelina dia ny banky iraisam-pirenena sy ny tahirim-bola iraisam-pirenena no niazakazahana. Mazava ho azy vokatr'izay fa raha vao nitondra i Andry Rajoelina dia nitondra ny firenena nakany amin'ny famatorana sy ny fanagejana ny toe-karem-pirenena. Ankehitriny mitaky fepetra maro ireo mpamatsy vola mahazatra raha tsy ilaza afa-tsy ny FMI noho ny tsy fahombiazany ny mpitondra fanjakana. Ny mpitondra ihany koa ankilan'izay miezaka miantso vonjy sy mitady famatsim-bola hafa amin'ny sinoa sy ny arabo. Vao tsela akory ny volana septambra lasa teo misokatra ho an'ireo mpamatsy vola sinoa ireo seha-mpamokarana eto Madagasikara hoy i Andry Rajoelina ka isan'izany ny fampiroboroboana ny indostria, ny fambolena, ny fizahan-tany sy ny fitrandahana ny arenan-kibon'ny tany. Ny volana febroary lasa teo ihany koa nangatahana ny fanampian'ny arabo amatsy vola tetikasa maro
toy ny fanamafisana ny rafitra ara-pahasalamana, ny fambolena sy ny fiompiana amin'ny alalan'ny fananganana ny farim-piadidiana ara-toekarena manokana na ny Z2S. Inona nefa ny vitan'ny Sinoa sy ny Arabo teto Madagasikara, ankoatra ny fananganana sekoly kely, na hôpitaly kely, na lalana kely, moa ve tsy ny harem-pirenena malagasy iray manontolo no robaka sy potika ary lasa any ivelany avokoa ho tambiny ireny fiaraha-miasa apetraka ny amin'ny mpitondra ireny? Inona amin'ny vokatra sy ny zava-misy eto amintsika ankehitriny no tsy miondrana makany Sinina? Efa tsy ho resana intsony ny makany Dubai, izay vao maika na azo vahana amin'ny fisiny ilay sidina mivantana avy eto Antananarivo renivohitra. Raha izany no mitoy, ho lasa ny ambongady ny Madagasikara tahaka ny efa nitranga tamin'ireo firenena hafa niara-niasa tamin'ireo firenena roa ireo. Sahirana amin'ny fandresen-dahatra ireo mpamatsy vola avy any ivelan'ny fitondrana rajoelina amin'izao fotoana izao, vokatry ny goragora rapitany tanana ho ireo mpamakafaka ara-toekarena. Rehefa nazo tefa-tsofina avy amin'ny FMI mihazakazaka any amin'ny Arabo sy ny Sinoa indray, etsy an-daniny mifampiresaka avokoa ny mpamatsy vola ka miara-manampy na tsy ny toedra raha eto amin'ny firenena izay sarotra raha izao zava-misy izao ho hatrany no faneho-kevitra reto mpamakafaka ara-toekarena reto. Onona sainy. Anatina vanim-potoana sarotra ny firenena ankehitriny ary mampatahotra ny mety iseho anatin'ireo volana ho avy ho ireo mpamakafaka ara-toekarena. Sahirana arabola ny fitondrana rajoelina raha ny kitapo-mbola-panjakana. Manampy io ny noty ratsy azo avy amin'ny Fonds monétaire international izay tonga teto Madagasikara nanao ny tombana herinandro vitsy lasa izay amin'ny fisitrahana na tsy ny Fonds élargi de crédit sy ny facilité pour la résilience et la durabilité. Disokajy ny fanjakana raha mihevitra ny ahazo famatsim-bola goavana avy amin'ny firenena Arabo sy Sinoa rehefa nahazo tefa-tsofina avy amin'ny FMI. Ianao itodika any amin'ny Sinoa, any amin'ny Arabo, Banque mondiale sy FMI eny misy fandraisana amin'izareo reny foana. Izay resaka vola io, resaka dollara io, tsy atakaliny any Banque mondiale sy FMI mihitsy izay ianao kely tany kely io. Ka amin'izao fotoana izao zany hita mihitsy hoe tsy hita intsony izay lalaka omban'ny fitondrana, lasa fitantanana tendron'orina, pilotage à vue, androso izy matray be, emitra izy matreny be, tsy tafavoaka mihitsy. Zany rehetra zany raha tambatra zany dia tsy ao intsony zany le fitantanana firenena ary atahorana mihitsy zany efarany amin'ny fampitehany ara-toekarena eto Madagasikara ara-piarahamonina. Miemitra eo anatrehan'ny kolokolo manjaka eto amin'ny firenena ireo mpampiasa vola avy any ivelany te handraharaha eto amintsika. Indrindra ireo mpandraharaha lehibe mampiatra ny mangarahara ara-pitantanana sy manara-dalàna. Maro ny tranga manamafy izany raha tsy ilaza fa tsy ny orinasa mpitrandraka arena kibon'ny tany Gemfields izay saky tadiavan'ireo mivôsy izay mpiara-miasa akaiky tamin'ny andro rajoelina tombontsoa manokana. Misy fa vitsy ireo orinasa vahiny madio ara-pitantanana sy sa mampiasa vola eto amintsika fa ny sasany lava tanana sy tsy mazavazava no nahatafiditra azy teto toy izay ihany koa no ataony rehefa tonga eto. Ohatra amin'izany ny fitrandrahana volamena na ampiasana mercure tany mananjary izay notanterana teto amin'ny fampahalalam-baovao taona vitsy lasa izay. Nasonoana ny Arabo izay tonga aty amintsika aty dia nandray tsy raha tsy voafehy mihitsy. Misy fitarana be dia be mihitsy ataon'ny olona zany amin'ny fitrandrahana ataony zareo, manimba ny rano sy ny sisa. Nefa ohatran'ny jerem-potsiny ireny satria miankindao loatra amin'izareo ny fitondrana. Raha tsy manaraka amin'ny fanjakana ny fepetra apetraky ny FMI dia tsy misy zany mpamatsy vola na firenena samy firenena na multilatéral, Union européenne sy ny BAD sy ny karazany anampy atsika. Raha raisitsika fotsiny zao ny déplacement tany Chine, 50 milliards de dollars ny vola natokany Sinoa ho an'ny tany afrikanina. Tao anatin'io nefa ny vola azotsika Madagasikara mivantana aloha hatreto 27 millions de dollars. Dikan'izany hoe tena namany tsy namena zany tsika fa hoe efa tonga ty any le filoham-pirenena malagasy fa tsy maintsy mba amena kely izy. Donc aza manantena zany tsika hoe Sinoa nampy atsika. Sarotra ho an'ny Madagasikara ny anome lamosina ny FMI sy ny banky iraisam-pirenena. Dikan'izay iroso amin'ny fifampifanarana ny vidintsoloka amin'ny tokony ho izy na ilay mécanisme d'ajustement automatique isika izay iray amin'ireo fepetra napetraky ny mpamatsy vola. Tranga izay tarika ny fiakaran'ny vidim-penana nefa ny fahefa-mividin'ny malagasy tsy ny fanjakana ny manatsara azy. Mibaribary ny tsy fahaiza mitantan'ny mpitondra fa ho mafy ny fiantraikan'izany amin'ny vahoaka malagasy ho hiatran'ireo mpamakafaka ara-toekarena.
Tsy misy afa-tsy ny enina isan-jato amin'ireo kandida mpilatsaka hovidiana be ny tanàna sy mpanolotsain'ny tanàna no vehivavy amin'izao fotoana izao. Raha ny taremarika navoaka ny senina ny voamera-pirenena mahaleotena misahana ny fividianana. Midika izany fa mbola vitsy amin'ireo vehivavy malagasy no samy mandray andraikitra eo amin'ny lafiny politika. Hoy teo anivony CNFM manano filakevim-pirenena ho an'ny vehivavy eto Madagasikara tamin'ity androan'ity Christian Dimby. Manodidina ny 700 isa ireo kandida be ny tanàna isak'ireo komina manerana nosy, saingy tsy misy afa-tsy ny 900 ireo ihany no vehivavy raha ny taremarika navoaka ny seni na ny voamera-pirenena mahaleotena misahana ny fifidianana. Vitsy araka izany ny vehivavy samy mandray andraikitra ara-politika raha ny eto Madagasikara amin'izao fotoana, fokatr'izay toetra ara-politika misy eto amin'ny firenena izay. Hoy ny teo anivon'ny CNFM na ny filan-kevim-pirenena ho an'ny vehivavy eto Madagasikara androany. Vitsy dia vitsy ny vehivavy mikotsaka hovidiana satria eo amin'ny 300 mahery eo zao ny taremarika mivoaka avy any anivon'ny seni ka enina isan-jato ny kandida izy ireo amin'izao fotoana izao. Tsy vaovao amintsika izay fa efa somary ambanimbany foana ihany vehivavy eo amin'ny sehatry ny andraikitra ny eo anivon'ny parlemanta na ny loholona na ny sonim-bavam-bahoaka eo koa ny eo anivon'ny be ny tanàna sy mpanolotsaina ny tanàna. Fa ny zavatra fantatra koa nefa rehefa ny vehivavy ny tonga amin'ny andraikitra dia matetika mahita fahombiazana satria efa ho aminy fahasahiana sy ny fahavononana ary ny vehivavy manao zavatra dia iaraha miaiky mahatratra ny tanjona matetika ny vehivavy rehefa tonga amin'ny andraikitra. Tsy marisika ireo antoko politika no manome sehatra ireo vehivavy noho ny antony maro samihafa. Ilaina araka izany ny fanomezana fampiofanana azy ireo fa ihany koa famporisihana ny vehivavy andray andraikitra eto amin'ny firenena. Aloha dia maro lafy, misy ny ara-kolotsaina fa misy ihany koa araka ny voalazanao hoe mbola tsy dia tena marisika ny antoko sy ny vondron'olona amin'ny sehatra politika ny anome andraikitra ny vehivavy na izany na tsy izany nefany dia efa mahavelom-bolo ny fisian'izy ireo ary izay no amporisihana satria raha ohatra ka tsy manana an'izay fahaizana izay izy dia mety tsy dia roborobo ny fitantanana fa kosa rehefa miampy an'izay fanofanana izay hoentin'ny CNFM eto dia azo heverina fa hitondra fiatsarana. Totosa androany tena be pasy ny atrikasa fanomezana fampiofanana ireo vehivavy mpanao politika mikasika ny ahitarika na ny leadership hoentin'izy ireo misehatra amin'ny fifidianana be ny tanàna sy ny mpanolotsaina amin'ny volana Desambra ho avy izao. Ao anatin'izay tontolo ny fifidianana be ny tanàna izay hatrany. Anoho ny ezaka fanampiana ny vahoaka eto Antananarivo renivohitra ny kandida be ny tanàna tahina Razafinjoelina. Na eo aza ny sakatsakana samy hafa amintseo amin'izao fotoana izao androany tafapetraka ny ivitoeran'ny tanora eny Faravohitra. Izay toerana ahafahana manaraka fampiofanana maimaim-poana momba ny informatika sy maro hafa. Miaraka amin'ny connexion izay tohana ho an'ny tanora amin'ny fikarohana ataony Nelarana Evson. Vina ny antoko ty tandrazana tary ny kandida be ny tanàna tahina Razafinjoelina ny ametrahana fanabeazana miabo mitondra sofa ny vahoaka indrindra ny tanora. Antony nametrahana ny ivitoerany tanora eny Faravohitra. Ivitoerana izay azahoana fampiofanana maimaim-poana momba ny informatika sy ny fampiofanana maro. Azo ny tanora atao ihany koa ny tonga manao fikarohana eny an-toerana raha ny fanazavana. Solosaina miisa 100 miaraka amin'ny connexion no hita eny an-toerana. Efa ela no fanokasana apetraka izao tetikasa izao saingy nosakana ny ireo ampitondra teo aloha raha ny fanazavana. Vinana eo ale izy vina le izy fa tsy hoe sonareo mieritreritra tena maninona be le tahina iny non vina le izy tsia vina efa nananana ary profon'izany ho averiko indray be dia be ny olona manontany fa maninona ary zao tsy natao hatramin'izay voalohany ny vina Antananarivo numerika averiko eto foana dia efa natolotro ny be ny tanàna niara-ny asa tamin'ny antoko ty tandraza tamin'izany vavolombelona izy tsy afaka andahana izany izy na ray minitra ary natolotro maimaim-poana. Zany efa tamin'izany nefa nanam-panirina ny anampin'ny commune tsika tsy candidat tsy nefa ely zany. Ny faharoa dia izao maninona tokoa ny atao le izy aleo aseho amin'ny olona ny tena asa be ny tanàna. Tena asa be ny tanàna dia mijery ny olombelona. Raha nidina teny amin'ny faritra Ivo izay nanampin'ny olona teny fotsiny izay hoe vitana io rehefa ho atao hoe zay ary mbola candidat mahavitako maninonareo ateoriana manaraka daholo zao ne zao fanjakana tena mikropaka manao le izy dia tena zany natsona hoe politika miabo isorana ny fanjakana nijery lalana tsika vita ny lalana
zao ndray zao tsika mijerany any amin'ny faritra iva ho ataondray on zany le kana de misaotra tompoko fa izany atsony hoe fandrosoana de ho avy koa zany tsika amin'ny Tananarivo numerika de miandro koa zany tsika mba hanao couvert zareo a tsy han'ny olana fa ny zava-dehibe de mifanasoavana ny manodidina sy mpiarabelona manantena ary miandrandra fanampiana sy fampiofanana hatrany ireo tanora malagasy amin'izao amin'ny alafony fampiofanana sy ny asehatra ny azy teny a dia misaotra betsaka anao izay tanora maro be tonga etona dia misaotra anao ny amin'izao zavatra mahafinaritra be aseho anay anao izao a atolotra ao anay izao dia raha tsy izao a mety hoe tsy afaka manao nofinofy ny tsirairay ohatra raha tsisy ihany koa izao a mety hoe nisy mipetrapetraka fotsiny manao chômeur sy ny sisa dia misaotra betsaka indrindra manaraka izany matoa izay tonga eto manana nofinofy izay manana nofinofy izay tsy sairay avy ireo a manana etaeta ihany koa ny etaetanay a dia eo amin'ny sehatry ny asa angamba voalohany indrindra manantena zany zay aoriana zao fianarana misy zao hoe isy ny formation a dia ananasa avokoa zay rehetrarehetra tsy hotely izay rehetra fa ho an'izay mazoto moa zany tsy hijanona fa amparitaka amin'ireo boriboritany misa enina ny ivotoerany tanora raha ny fanazavana hatrany na eo koa aza ny sakatsakana ataon'ny mpitondra tsy hijanona fa hotohizana hatrany ny fanampiana ny vahoaka izay miaina ao anatiny nisy fahasairana natanteraka amin'izao tsy ho ajanona le izy satria no mifangatahan'le olona dia hoe aleo ataonay le izy tahina fa nareo mpanampy fotsiny jusque raha ondray kosa ary zay e taiza teto an-taniny izy an'izany hoe te hanadio ny tanàna ny olona dia ndeha hierany amin'ny fokotany e aleo mba zavatra marina rangany resahana raha ondray ary ny olona hanadio ny tokotaniny antsoavony nataoko maly zao a tsy ao an-drano manalina rery sy ao atao madinika misy anay any misy ny fahasahiranana maro be ny toerana divotra n-drano amintsika miteny zao ary ny orana efa ho avy raha ohatra ka andany fotoana ianareo sy andany vola ibahana anay maninaka ilay fotoana sy vola io raha anaovana toeran-kafe be da be any mily maninona raha zay ny atao hoe andao ifanampy ho an'le tanànatsika fa tsika ve ifaninana mihibe eto foana e hoe zao io dia alao hijanona fa ho avy zay anao azy lany fotoana amin'izany nareo maninona raha maka-toerana hafa be da be ny karteto Tananarivo tena feno rano maninona tsy zay no andao vonjena fa zay olona manomboka indray ve no zobahana na tsy mety zany misokatra amin'ny olona rehetra ny ivotoera ny tanora amin'izao voalohany izao ny alatsinainy hatramin'ny zoma manomboka amin'ny valoora hatramin'ny 5 ariva ny eny an-toerana tanjona ny anokatra izany mandritra ny 4 ora amin'ny 4 ora sy 7 andro amin'ny 7 andro ny fanazavana hatrany efa misy kosa ireo tompona andraikitra miandraikitra ny eny an-toerana tafiakatra 3 ariary ny vidin'ny rano ray bidon raha ny hita teny beraviny tosy no ny alavirany pompon-drano iombonana amin'izao fotoana izao miditra fa tiantoka ihany koa ireo orinasa madinika izay tsy maintsy mampiasa jiro rano ka voatery mampiasa groupe électrogène nampandehanana ny asa mandraraha amin'izao fotoana izao fitianokolona no mitaditra ny antsiprian'izay adiny 4 ora isan'andro farafabetsany no mandeha ny herinaratra ary amin'ny 12 ora alina hatramin'ny 3 ora maraina no mandeha ny pompin-drano manokana isan-tokantrano amin'izao fotoana raha ny fitarainan'ireo mponina tsy ahitamba-olana ary vao maika mihamafy andro amanalina izany fisitrahana jiro sy rano araky ny tokony ho izy izany raha ny hita teny amin'ny manodidina ny taosy mandany hatrany amin'ny 9 ariary farafakely ny tokantrano iray amin'ny vidin'ny rano isan'andro tafiakatra hatrany amin'ny 3 ariary ny iray bidon rehefa mihamafy ny fatapahana izay tsy maintsy hitadiavana pompin-drano iombonana lavitry ny fongotany dia ny ranonay zany amin'ny maraina foana vao mandeha amin'ny ray maraina eo na amin'ny fisasak'alina eo dia tapaka izy amin'ny 3 maraina na amin'ny 3 maherikely eo izy dia tsy mandeha tsony dia misy moa izy indray tsy mandeha tsony mihitsy izy dia lasa maka rano any amin'ny hafa zany zay dia nefa ny vidin'ny rano lasa miakatra be misy izy mahatratra eo amin'ny 3 arivo rehefa maka na 2 arivo eo na indray eo amin'ny 3 andro eo na 2 andro fa matetika tapaka foana izy afa-tsony hoe lahady ihany izy zany vao naindray mamandeha kely sista mandeha dia misy kotra rehefa manasalama zao dia mihoatra an'izay koa nefa ny rano dia lasa lamy be zany zay amin'ilay izy ihany tompoko lasa tsy maintsy lavitra hatria be dia be koa ny tsy mandeha matsy aty dia lasa lavitra maty efa tratran'izay mihitsy zay matetitetika mihitsy zay tratran'izay zavatra zay
dia fatapahana rano tena mijaly be. Raha toy izany ny fandaniana ho an'ny isan-tokantrano izay tsy maintsy mila rano hatrany amin'ny 5 bidon farafahakeliny isan'andro. Avy roa eny ny fatiantoka ho an'ireo mpandrarà izay tsy maintsy mampiasa rano. Isan'ireo asa fivelomana ilaina rano ny fanadiovana fiara izay maro ankehitriny no mivelona aminy. Tena olana be tokoa aloha zany ny fatapahan'ny rano satria ohatranay zao zay mpanao lavage-na fiara zany dia rehefa tapaka ny rano dia tsy misy ninina azo atao fa miandry fiverenan'ny rano na ny client raha tonga maro fa miverina fotsiny daholo dia ny vola very ny karaman'ireo ankizy mpanadio fiara tsy maintsy aloha foana ny sakafony tsy maintsy etoana dia nefany ny client zany rehefa miverina ihany jiro zay vao afaka manasa an'le fiara mokory zareo misy fotoana tsy miverina tsony satria efa nindray mandeha nandeha teo izy tsy nisy rano dia lasa tsy miverina tsony le client dia mamony tsena be mihitsy le izy. Ny olana zany lasa miena be kokoa le recettenay satria izay mandoa karamampiasa mandoa sakafony mandoa hofatrano sy ny sisa zany dia lasa perte totale tena hoe perte zany tena hoe mila manokana mitady vola hafa mihitsy zany hanotofana an'le fatiantoka fa tena matiantoka tanteraka mihitsy ao anatin'ity le fahatapahan-drano ity. Ankilany tafiakatra hatrany amin'ny 20 litatra isan'andro ny filana amin'ny solika amin'ny fampiasana groupe électrogène izay tsy maintsy ilana herinaratra hisintonana ny rano avy ao anaty lavadrano. Izy ireo izay nanamafy fa ny lavadrano no tsy maintsy akana rano taorian'ny ilainao navoaka ny fanjakana mametra ny fampiasana rano ho an'ny mpanadio fiara, mpanondraka zaridaina sy ireo mampiasa dobo filomanosana na piscine. Sarotra ny mamerina ny maso-karena manoloana ny olana ankehitriny raha ny fanazavana. Amin'izao aloha zany dia lasa nividy groupe mihitsy zahay dia nefa le vidina groupe ihany koa tena tsy anjaza le izy, tena lafo be mihitsy le izy ary tsy hiverina mihitsy ny tombom-barotra raha na herintaona raha mividina groupe no hamerenana anazy dia nefa tsy maintsy mampiasa an'izay zay provisoire amonjena le tsy fisian'ny rano ampiakarana rano zany zao anisan'ny tena hoe fatiantoka daholo satria ny groupe ihany koa dia mila entretien ihany koa izy io ary tena lafo be mihitsy ny entretien rehefa manao vidange sy misy fahasimbana izy amina million manamboatra an'le izy tsy tanay tsony zany zay tena hoe inona solution amin'le fiainana satria zay atao rehetra tsy lasa ohatran'izay daholo na resaka jiro ihany koa raha dia mitovy amin'izay ihany. Andrasana ny vahaolana lavitrezaka izay ataon'ny tompona andraikitra manoloana ity fatapahan'ny jiro rano ity tsy aivina tsy fahampian'ny famokarana amin'ireo ivo-toeram-pamokarana izay zara raha miasa enora anatin'ny 420 ora no anton'izao fatapahan-jiro izao raha nitatitry ny jirama. Ankilan'izany ihany koa ny famokarana rano ao Mandroseza izay tsy mahenika intsony isan'ny mponina eto an-drenivohitra. Manabahiny ny sampana fampahalalam-baovao amin'ity ality dia tsiza fandrematora Barsantina folohan'ny Fimzompamma na ny fikambanan'ny mpiaro ny azony mpanjifa eto Madagasikara miarabanao tonga soa ato anatin'ny fampahalalam-baovao amin'ity ality. Jiro rano amin'izao fotoana ny malaza raha ny eto Madagasikara manokana. Efa tonga mifetra azo lazaina hoe tsy azo ekeny intsony raha nitolotra omeny ny jirama amin'izao fotoana izao andremato raha Barsantina mato tonga amin'ireny karazana contestation samy hafa ireny fa raha ho an'ny Fimzompamma manokana manahoana ny amaritanareo an'ilay tolotra makasika an'izay famatsiana jiro rano izay amin'izao fotoana izao. Satria na metraka fanontaniana ary miaraba ny mpitsery rehetra tena efa sangy mihoatra ny loha zavatra mitrangy ary normal be ny mpanjifa raha toka manao an'ireny fihetsiketsehana ireny satria tsy tatin'le izy eto aloha manamarika tsara zay hoe ho antsika mpanjifa zay manao fihetsiketsehana fotsiny aza manimba zavatra aza simbaina ny fotodrafitrasa zay everina fa ilayntsika satria mbo ilayntsika foany reny oka zany tsy anao an'irentsika everika fa tsy mety re manimba zavatra marina fa tezitra ny mpanjifa tafa ohatra ny zavatra misy ary tena tsy azo ekena le izy nahoana teo compréhensif tahaka ninona raha mpanjifa natrehany hoe tolotry ny jirama hoe tsy vitan'le izy dia tena tsy mahafaly ny mpanjifa ary tsy adisony ny mpanjifa indrindra fa mpanjifa zay nandoa vola mandoa facture isam-bolana tena tsy mety amin'ny mpanjifa mihitsy zavatra mitranga satria tena tsory mihitsy hoe manabarabara amin'ny mpanjifa
ny zavatra ataony jirama fa nabarabarana ny mpanjifa ny zavatra ataony jirama am'izao fotoan'izao raha ny fanokevitra voalohany nentinao fa manahoana ihany koa ny fahitanao an'ilay resaka majoration na 5% ho an'ireo zay tara fandoavana ny facture ny jirama am'izao fotoan'izao hitantsika ihany koa moa zany ny karazana ataontsika hoe tranga takiny ny ataontsika hoe mpanjifa fanazavana ao anatin'izay kajikaja mahakasika ny resaka sanda ny facture zay am'izao fotoan'izao manahoana ny fahitanao an'io resaka majoration na 5% io sady le zany hoe efa tapaka foana am'izao zao tapaka intelo isan'andro ny jiro vao maraina be de amin'ny alina amin'ny ariva atoandro ariva de tapaka intelo mbola tsy miova le facture na ohatra miakatra raha ny facture mahatsapa an'izany dao le ngamba mpanjefatra rehetra zany zao de efa manahirana mety eritran'azy hoe fa ahoana zany de eo ndray de mbola siny jirama hoe tataovana 500 raha toka tara io moa zany de efa manao filazana zay ho an'ny jirama hoe tsy adotsony mpanjifany raha ohatra ka ambany fa efa mividy tsy adotsony mpanjifany raha tara le izy etretinareo fotsiny hoe ny asa taony isan'andro ary miankina amin'io jiro sy rano io tsy vitany raky ny tokony io izy ahoana moa no tataovanao 500 izy tsy vitany le asa le vola tokony afahanao andohan'le facture taraiky daholo ny dikan'izany tena tsy mety ary tsy mitombony ary io apetraka tsara hoe aza tonga de ampiarina ohatr' zany le izy hoe tonga de 500 mety misy tokotrany hoe tena manao fananina tsy mandoa na ela be na ohatr' zany mba misy fampiresahana misy fampidinihana am'le mpanjifa aloha ny ataonareo zay nareo vao mampiatra zavatra ohatr' zany na hoe manapaka mihitsy efa mahazatra hatram'izay moa zany io de apetraka tsara hoe tsisy adotsony mpanjifa tompoky ny zavatra mitranga am'izao fotoana zao raha mahana olana ny jirama mpanjifa tokony nandoa jiro nandoa rano foana hatram'izay taona maro zay fa tsy avatena mpanjifa ny olana fa avy any aminareo fitantananareo any misy olana raha misy ima fotodravitrasy tsy avy amin'ny mpanjifa io avy aminareo vola be nefa tena efa any amin'ny 80 tapo lavitra isariary isam-bolana hoe ndraisany zany jirama zany ahoana moa no mbola etretanareo hoe ny mpanjifa kely efa mba mijaly isan'andro io mandoa vola aminareo ndray mbola takinareo an'izao hoe 500 zao fa manao aiza ho aiza ianareo ampiaro ny zony mpanjifa ao anatin'izay ny fimozony mpammarato zay isan'ny manana ataontsika hoe isan'ny plateforme angeza raha ny eto madagasikara ho anatin'izay fiarovana ny zony mpanjifa zay manana ataontsika hoe mpikambana saika amisandrahaka manerana nosy aiza ho aiza ianareo manoloana n'lay ataontsika hoe tranga mianjady mpanjifa am'izao fotoan'izao ny ataonay aloha zany de manaitra ny jirama any aloha ataonay hatram'izao mbola manaitra ny tompona ndraikitra zay hoe jerevy ny zavatra mitranga io fa tena tsy mety ho an'le mpanjifa le izy mbola manaitra ny ataonay mampatsiahany zareo ny zavatra resahantsika be deaibe zany 500 hatram'le 14 000 $ zany efa nalefa nany amin'ny tali général zany hoe tsy mety daholo ny zavatra apetraka reo ny resaka hoe jovenany mahatonga ny rano sahirana manerantsika hoe ny resaka électricité ihany mahatonga an'io foana reny resaka reo le hoe centrale hydroélectrique efa tsy latsaky ny 10 misy eto Madagasikara tsisy tena mandeharaka ny tokony izy fa ndekaleka foana ny tonontononareo zany rehetrarehetra zany efa tenenitsika any amin'ny jirama apatsivitsika andraso aloha namana ivarisa zany hoe izahay zany manaitra ary manaitra mihitsy hoe mety tonga any amin'ilay mpanjifa tena anao fa ho anatin'izay indrindra raha lay stade miatra amin'ilay vahoaka malagasy am'izao fotoan'izao andrematora barsentine mbola tokony hijanona ao anatin'izay fanairan'izay ve fa tsy tokony efa tonga de misy karazana action concrète raisin'ilay fimozom-pamma ao anatiny sa voafetra ihany koa ny andraikitra razo raisinareo anatiny tsy hoe voafetra ny tena atao hoe tena faratampony amin'ny adiny ataon'izany mpiaro fiarovana zom-mpanjifa zany de tena mandeha manao fihetsiketsehana tena action tena manifestation mihitsy iny mandeha makely amin'ny jirama makely amin'ny fitondram-panjakana mbola tsy mihetrika zay mbola tsy miteny zay mbola mijery zay manahoana moa zany mpanjifa rehefa ndena teo zay zao le tenen'ny CGN ty amin'ny anaramanga le hoe mahazo manao fihetsiketsehana tsotra ianareo raha ohatra ka tsy tabatsy sakatsakananareo zay no fihetsiketsehana etaky mihitsy amin'ny jirama amin'ny tompona ndraikitra hoe tsy mety tsy rara ny zavatra mitrango zao ho avy zay fa zay no fihetsiketsehana tsotra raha ohatra ka ilainareo zany raha hoe mila an'izany hoe ny jirama voatsiaro tena hoe tsy mety ho zavatra mitrango zao marina misy ny vahaolana davin'ny filoam-pirenena misy ny ezaka ataon'ny filoam-pirenena ny fitondram-panjakana fa tsy mahavaliny le takin'ny mpanjifa zany satria ny mpanjifa maharary azy le isan'andro tapaka le izy resaka solika mamatsy volo mamatsy an'io famatsiana jiro io ny tena olana mahatonga ny olana io resaka solika io ny tena olana ne tonga de tapao ny hevitra ho an'fitondram-panjakana ampiasao ny iny ty tsimbororo ampiasao ny zavatra evirina hoe tena tokony iakangana amana an'izao olona an'izao fa tsy ihany zavatra hoe evirina fa tsy ho vita mihitsy ary manao karazana otage takalonaina
atsika mpanjifa malagasy zavatra mitranga am'izao fotoana zao zany hoe tsy tena mbola miatrika tanteraka n'lay olana ve zany lay fitondram-panjakana am'izao fotoana zao hitantsika fa misy ny karazana mesura samihafa raisana raha ny resaka rano fitaomana ny rano am'ireo resaka camion citerne samihafa ny raisina tamin'ny isan'ny ataontsika hoe vaolana ny raisiny fitondram-panjakana farany teo ihany koa ny karazana fanapahana samihafa amin'ny resaka famerana ny fampiasana ny rano tsy mbola tena miatrika n'lay fototry ny olana ve zany lay fitondram-panjakana am'izao fotoana zao le fototry ny olana zany a de hoe resaka famatsiana solika resaka vola resaka fafaha mividy io avy any fitondram-panjakana zay a ampifolafilain'ireo a mpamaty solika any ny fototry ny olana io fantatra fa zay no atrehan'ny fanjakana io a manana olana izy io natrehany reo le mpamaritra ireo zay ny tena olana fitondram-panjakana ahoana ny afanamamahana zany tokony misy vahaolana angakena apetraka fanjakana hoe mahafanjakana anao a tena tonga de raiso amin'ny tandrony le lohan'le ombo araka ny tenenanay foana hoe tonga de raiso amin'ny tandrony io a rehefa ianao fitondram-panjakana tsy misy olona tokony andidy amin'ny fanjakana zany to Madagasikara ianareo ny tompo fitondram-panjakana tompo fahefana didy hoe ty tsy maintsy atao ty tsy azonareo atao ty tsy maintsy ataonay an'izao ty tanterao raisony andraiky da raisony tokony atao zay no tonga any amin'ny teny foana hoe raha io resaka hoe ny fampamaty solika ny manana olona maninona tsy tonga de tapahana ny lohany hoe tsy mahazo mamaty solika nareo fa mampijaly an'le vahoaka fomba fijerintsika avy aty ivelany zay andriamatora barsantina fa sao de rehefa tena ao anatiny ianao miatrika an'izay atao ahoana ny mety fahafahana miatrika an'ireo ataontsika hoe fournisseur mpamaty solika isan'ny goavana manana ny vola sy ny ataontsika hoe ny poandy ao anatin'lay zay no ndrasan'ny vahoaka amin'ny fanjakana mana fanjakana amin'ny vahoaka zay misolo tena azy zay no ndrasan'ny vahoaka hoe raisony andraikitra raisatoko ny tokony ho izy ny tokony atao ataovy zay tokony atao ahafahana manala ny olana zay mitranga am'izao fotoana zao fa io nefa olana hatramin'izay ao ihany koa ny olana eo anatin'ny jirama zay verina fa hoe mety hoe misy fitatahana tsy mandeha am'izay loana zao zany koa mbola hoe maninona moa ny banque mondiale manery eo tsy maintsy karamaina lafo be ohatrany koa le détaillé général zany 14 000 $ zany re olona ka fitopolo tapitrisa ariary isam-bolany zany ao anatin'ny heritaona zany efa na miliara ny raisana amin'ny tany mahandro Madagasikara hoe de eketsika hoe nahoana moa no tale général vahiny tonga eto no karamainana zany ary zara tenen'le tale général nefany a mitovy tsisy valaka am'zay lazain'ny tale général hatramin'izay any zany resatsika rehetra zany efa lazain'ny tale général malagasy teo aloha daholo maninona no hoe vahiny tonga eto amenao karama lafo be nefa zara teneny mitovy ihany ary tsisy vahaolana akory ka mety izy manana n'lay faiza manao manokana mety hoe afaka natanteraka n'lay drafim-panarenana ao anatiny de tsy mino tsika tsy mino ny mpanjifa raha zavatra misy hatramin'izao aloha vao mainka pire hatramin'izay tsy nentsisa zany hoe délestage intelo zany ohatra zao lasa intelo isan'andro maharitra ohatran'izao tsy mety iverina hoe tsy izay mihitsy dazavan'le mpanjifa malagasy mpanjifa zany a zay mandoa vola isan'andro averiko tsara mandoa vola isam-bolana mitaky ny tamberina andraikitra ao anatin'izany hoe tena misy vahaolana tena mitranga tena mipaka ty amin'le vahoaka raha io zao ne zahatra hoan'ny fitondram-panjakana zao ne nantenan'ny olona iresaka délestage io hoe naninona zao ny zahatra mitranga zao vao mainka miloza le izy zay mahatonga am'teny hoe raiso mitandro le voziny le izy a de vao io olana io ampina ihany le izy mivahaolana ive nefa tena faratampiny eo anatin'ny zavatra io de resaka fahefamividy tena raiso ny fomba rehetra fahatsika mampitombo ny fahefamividy mivoaka malagasy misy esaka be dehibe nandeha teknisiana maro tena ohatrany hoe midy reny de revo reny vahaolana fa tonga de midy andao mivaha daholo ny olana rehetra io jiramay tonga de mivaha ny olany mivaha ny olany jirama mivaha ny olany zavatra hafa zay mahakasika ny fiainam-bahoaka isan'andro raha tena foezaka andriamatora barsantina inona ny mety arosonareo an'lay fitondram-panjakana am'izao fotoana zao satria hoan'ny androany aloha tena ao anatiny fahasahiranana lalina tanteraka ny vahoaka ny mpandrara madinika ny salantsalany hatramin'ny orinasa goavana ihany koa eto Madagasikara ankehitriny zavatra anakorona am'le izy ny voalohany aloha zany de efa le nitenenina teo hoe tonga de foano aza matahotra n'ireo zay olona mpamaritra mpamatsy ireo fa tonga de foany a ny fiaraha-miasa am'jareo a fa ataovy tsika malagasy mihitsy a no mamatsy ny jirama telo ngamany tena eka faharoa aleo a itsika malagasy mihitsiny a no manao ny famokana rehetrarehetra manao ny fitsinjarana rehetrarehetra aleo tena malagasy tena madidio tsy misy vahiny fiaraha-miasa hoe tony vahiny fa tsy miditra tsy manao mitsabaka mihitsy amin'ny raharaha zay verina fa mahakasika fiaina malagasy anatin'io ary fahatelo farany a foan'le midy io lehibe marché interbancaire de devise io zay nentin'ny inona moa zany teknisianina malagasy mitondra an'izany ao anatin'ny fotoana vitsy fotsiny tonga de mivaha ny olana rehetrarehetra
Akasitrany ianao Andriamato Rabarsantina tao anatin'izay fanampanazavana mahakasika ny resaka famatsiana herinaratra sy ny rano eto Madagasikara zay. Zay ihany koa no entintsika misety vetivety ao anaty doka fohy aza misaraka aminay ary. Et ça continue! C'est encore gratuit! Toujours gratuit! Tu parles toujours de... L'installation de la fibre! Et oui, ça reste gratuit! La promo continue jusqu'au 31 octobre 2024. Profitez-en! C'est le moment de prendre la fibre Go, la fibre Family, la fibre Home, la fibre Home Plus! Ras de ses collègues de Telma se feront un plaisir de vous installer la fibre gratuitement. L'abonnement est à partir de 99 000 RTTC par mois. Mais l'installation, c'est gratuit! Rejoignez les universités membres de Get Compagnie Internationale, spécialisées en haute technologie et entrepreneuriat. Université Immédiat, USTIO et Aeline Nissan. Plusieurs filières au choix: génie logiciel, développement web, applications mobiles, administration de bases de données, intelligence artificielle, robotique, cybersécurité, cinématographie, ingénierie du son, marketing digital, journalisme numérique, communication digitale, génie civil et énergie renouvelable, agrotourisme et hôtellerie. Rejoignez les universités Immédiat, l'USTIO et l'Aeline Nissan. Appelez le 034 31 777 37. Mamerina ny araba hatrany tombokilasy tombovavy tonga soa indray atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao amin'ity ala ity. Isan-tarantsika izay tahotra ny ala eo amin'ny seza no manahirana ny fitondrana amin'izao fotoana izao, fa tsy ny tombontsoana ny fanampiana ny vahoaka ireo mpamakafaka fiainam-pirenena. Mieboebo mahavita tena ny fitondrana kanefa tsy taitra raha tsy ny hafa no manao zavatra hafa. Fanadidina mahakasika izay entin'ny lehilahy Ranevson. Hita amin'ny zavatra mitranga eto amin'ny firenena fa tsy ny tombontsoan'ny vahoaka no mamaika ny fitondram-panjakana amin'izao fa ny hiazona ny sezany. Antony, sakanana avokoa fa ny fanampiana sy ny tohana omena ny vahoaka nefa tsy manao na inona izy ireo. Miebo mahavita tena sy tsy mila fanampiana nefa tsy mahenika Antananarivo ihany koa ny fanampiana sy ny fampandrosoana izay hiakasaina apetraka. Tsika eto Madagasikara zany tsy ny fanasoavana ny olombelona averiko foana. Tsy ny fanasoavana ny olombelona malagasy ny zava-dehibe fa ny fahefana mivotsitra ary fampisehoana hoe zay zao ny eo amin'ny fitondrana dia zay matanjaka fa tsy misy mieritreritra olombelona zany eto hoe raha mahita ane zany raha tena mieritreritra olombelona ry zareo amin'ny zavatra ataony ny tahina razafitoela amin'izao fotoana izao hoe tondra motopompy dia tokony manao an'izany koa amin'ny toeran-kafa anasoavana ny olombelona fa inona atao zao sakana zareo ndreny izy satria hoe lasa ohatrany hoe mety ny natao mety nge zany natao zany hoe ny atsika zany rehefa zavatra mety manasoa ny olombelona no sakanana indray fa nge zany fanaovana politika eto zany satria ve ianareo no tompony fahefana sao dia manarara ohatrohatran'izany. Zay ivony no sakanana tsy navelana ampiasaina ireo motopompe natolotry ny kandida ben'ny tanàna Tahina Razafinjoelona ho an'ny mponina eny Andranomanalina Avony tranga izay hiatsinakeny ny mponina eny Antoerana. Lafomba vao hafa vetivety tandindondoza ny fiainan'ireo olona manana toetena varira. Raisana tananao amina ivitoerana voatokana ho azy ireo any farafangana amin'izao fotoana izao. Tapitra ny fanohana amin'ny mpiara-miombonantoka vahiny ka ireo tsara sitrapo no nanampy aloha hatreto indrindra eo amin'ny lafiny ara-tsakafo sy ny fiarovan'ireo olona manana toetena varira ireo. Miantso ny fandraisana andraikitry ny fanjakana araka izany izy ireo andray tanana ny fampiodinana ity ivitoerana ity onona sainy. Ny fikambanana sy fanjakana norveziana no niasina mpiodina ny ivitoerana ao farafangana izay mandray sy ary miaro ireo olona manana toetena varira hatramin'ny nampirongatra ny trangana fakanakerina sy famonoana azy ireo teto amintsika. Tapitra nefa ny fifanarahana ka anatin'ny fasahirana ny reto sokajin'olona marefo ireto ankehitriny.
dia amin'izao fotoana zao tamin'ny herintaona angamba indra tsy diso no tapitra ny financement an'ilay projet dia io centre io anefa no mandray ireo zaza varira avy any amin'ny faritra tsy matsinanana iny zaza zay ataoko hoe milefa ireo herisetra zay mianjady aminazy ireo satria fatatsika fa misy ny fakana-keriny ny famonoana ny fakana maso ny herisetra maro samihafa zay mianjady amin'ireo zaza ireo dia betsaka ny mandeha aterin'ireo ray aman-dreny ao amin'ny centre io centre io zany amin'izao fotoana zao dia miisa mandray ankizy miisa eo amin'ny 480 tiana io tsindrina fa misy zaza mbola vao enimbolana 3 volana efa terin'ny ray aman-dreny ao amin'ny centre io satria milefa zay fakana-keriny an'ireo zaza ireo zay tezainao ireo zaza ireo omena sakafo misy ny mihinana ronono vary sy laoka tapitra ny financement nisy mpampianatra nefa ao satria mianatra ireo zaza ireo centre io zany mandray ohatra ny klasy mandry sady mampianatra no mitaiza ireo zaza rehetrarehetra ireo ny mpampianatra ao amin'io centre io anefany mbola ny fiodinany vola tonga amin'ny centre ihany no manakarama azy ireo tsy maintsy asina mpiambina ao anatin'io faritra io satria atahorana ihany koa zany sao dia sanatria misy manafika ilay centre satria fatatsika hoe misy ireo finoanoam-poana mahatonga ny olona zay mamona an'ireo olombelona manana toe-tena varira ireo. Isan'ny fandaniana goavana ny ara-tsakafo sy ara-pitsaboana ao amin'ny fitoerana rano fanazavana nandray ny andraiky ny teny fotony fa antsona ny fanjakana foibe andray an-tanana eo amin'ny vary 2 ka hatramin'ny 3 gony isaky ny 3 andro tsaramaso eo amin'ny 20 kapoaka isan'andro zany no atao loaka eo amin'ny 5,000 alina sy ray hetsy 150,000 ariary isan-kerinandro ny fandaniana amin'ny kitay dia anoany mataoko hoe any amin'ny 3 hetsy any angambany zany ny ireo fanampin-daoka zany raha zay ilazana anazy hitatsika amin'izany fa tsy mihinan-kena zany ireo misy ny fivoriana manokana ny OMC élargie zay nitanterahana tao farafangana tamin'ny alatsinainy lasa teo zay nandiniana manokana ny tokony fiarovana anazy ireo hoe inona ny tokony atao tapaka tamin'izany moa fa nisy ny fandraisana anjaran'ireo direction régionale rehetrarehetra aloha atreto amin'ny fanampiana ara-tsakafo amin'ny fitaizana azy ireo nefa zay zavatra zay ataoko hoe vahaolana tsy maharitra ihany fa ny vahaolana maharitra dia ny fandraisan'ny fanjakana tanana ny centre io mba ho centre manaraka ny fepetra rehetrarehetra araka ny lalàna toy ny zay efa misy eto Madagasikara satria ataoko hoe zava-dehibe amin'ny fiahinan'ny zon'olombelona ny fiarovana manokana an'ireo olombelona manana toe-tena varira ireo. Ankoatra ny antso atao amin'ny fitondram-panjakana efa nisy ihany koa ny taratasy nalefa tany amin'ny Haut Commissariat pour le droit de l'homme eto Madagasikara momba ity raharaha ity. Dia izay ihany koa no entina manakatona ny fampahalalam-baovao amin'ity ala ity ankasitrahana ianao nanaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany veloma tompoko. Rejoignez les universités membres de Get Compagnie Internationale, spécialisées en haute technologie et entrepreneuriat. Université Immédiat, USTIO et Aeline Nissan vous a présenté. 5G Batelma, des actualités unies, dynamiques et renversantes dans le journal TV.